Miarabana ny tokantrano manaraka ny mety eo amin'izao fotoana izao toy izao ny sary azo amin'ny azana-bolana tamin'ity an'ity mitoy hatrany ny orana amin'ny morontsiraka atsinanany nosy eo ihany koa ny herikandro ho an'ny avoatany zany hoe mbola mahazo vana tanteraka ny avaratraza ho an'ny ilany andrefany nosy kosa indray dia somary misy fikorotanana hatrany aloha ny atmosfera na ny abakabaka amin'ny ankapobeny ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny noho ny fisiany reto arahona mitsitokotoko hitantsika atao amin'ny tapany avaratra amin'ny alakandranony Mozambika ireto zany fa raha ho an'ny telo andro ho avy kosa indray dia mety mialefitsy kelikely aloha zay avaratra azy izay indrindra any amin'ny zomano any ka tombanana miverina miakatra araka zany ny maripana raha ho an'ny avoatany sy ny morontsiraka atsinanana fa ho amin'ity an'ity sy ho andrapitsy kosa dia somary mbola manatombo hatrany ny orana any amin'ny morontsiraka avoany atsinanany nosy ka manoloana n'izay dia mbola manakely hatrany ny fampitandremana noho ny abetsahana rotsakorana ho an'ny distrikany Toamasina voalohany sy faharoa ny any amin'ny faritra Analanjorofo sy ny faritra Ambatsoa ary ny distrikany Antala mbola mitoy zany ny orana hatramin'ny Rapisoano any ka manoloana izany rehetra izany dia entana hatrany ny mponina anaraka hatrany ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro ihany koa ny toromarika zay omendreo manam-pahefana isa tokony isoroana ny loza ateraka zany fiakaran'ny rano indrindrandrindra na fiotsahantany izay mety ho ateraky n'izay abetsahana rotsakorana izay ka ny orana andrasana ao anatin'ny 420 ora dia mety manodidina ny 20 ka hatramin'ny 90 milimetatra eo zany izay ny mahakasika an'iny fa toy izao ny toetry ny androntsika roa ny Rapiso vao maraina dia mitoy hatrany ny orana any amin'ny distrikany Antala ny faritra Ambatsoa Analanjorofo ny faritra Atsinanana ary ny faritra Vatovavy Fitovinany ka hatrany amin'ny distrikany Taolanaro ho an'ny ilany atsinanany avoatany kosa indray mandraona mety isy herikandro vao maraina mety isy fisavana ihany rehefa atoandro ny andro ho an'ny ilany andrefany nosy kosa indray dia maina aloha zany amin'ny ankapobeny ankoatry ny morontsiraky ny faritry melaky sy ny faritry menabe zay mety ho lalovandraona amin'ny maraina be ho an'ny Rapiso tolakandro mitoy hatrany zay rotsakoran'izay raha ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy iny ary mbola tombanana mandraona raha ny herika hatrany aloha ny takariva ho an'ny ilany atsinanany avoatany sy ny atitany amin'ny faritra atsinanany Madagasikara iny ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara kosa indray mitoetra hatrany ny orana tandrifin-drahona amin'ny sitokotoko izay mety iray kotroka ho an'ny faritry melaky sy ny tapany avaratra amin'ny faritry menabe ny ambiny dia maina ny andro raha ny maripana vinavina ho an'izay andro ny Rapitso izay eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 14 ho an'ny avoatany ary ny morontsiraka kosa indrindra ho an'ny ilany atsinanana 19 ka hatramin'ny 20 degré celsius ary ny any amin'ny ilany andrefana dia saika maheriny 1 degré celsius avokoa ny maripana amin'ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara zay mety mahatratra hatrany amin'ny 30 degré celsius ho an'ny faritra Sofia ny toetry ny andro ny alakamisy kosa indray mety mbola ahitana tandrifin-drahona mitoetra hatrany ho an'ny faritra Sava sy ny any faritra Ambatsoa ary ny faritra Analanjorofo ny tapany atsimon'ny nosy kosa indray dia mandraona ny andro mety arahina tandrifin-drahona mitsitokotoko indraindray ho an'ny faritra Androy sy ny atotanin'ny faritra atsimo andrefana ary ny faritra Anosy torak'izay koa ny morontsiraky ny faritra Sofia ny ambiny moa zany dia tombanana ho maina ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny alakamisy izay misy fiakarana kely 14 ka hatramin'ny 15 degré celsius ho an'ny avoatany ary 17 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanana ny any amin'ny ilany andrefana tsy dia misy fivana goavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay ny toetry ny androntsika ny zoma kosa indray ary tombanana miverina ny zavitany vao maraina ho an'ny avoatany ary mety isy tandrifin-drahona mandalo amin'ny tapakandro ariva any amin'ny tendrony atsimony nosy mitoetra ihany koa ny tandrifin-drahona mandalo ho an'ny morontsiraky ny Antala ny faritra Ambatsoa ary ny tapany avaratra amin'ny faritra Analanjorofo eo ihany koa manakaikikaiky ny nosy be ny maripana vinavina amin'izay androny zoma izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 19 ho an'ny avoatany zany hoe efa misy fiakarana izay ary mety efa tafiakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius ihany koa ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy ho an'ny ilany andrefana raiky amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana amin'izay androny zoma izay hatrany izay ny mahakasika an'iny famaranantsika ny fandaharana ny tany Falotoandrivotra eto Antananarivo renivohitra raha amin'ny ankapobeny aloha zany dia nahitana fidinana izay tany Falotoandrivotra izay ka lasa tsara ny Kalitaondrivotra eto Antananarivo amin'ny ankapobeny ambany fetrany eo amesa avokoa ny rehefirehetra voaray ary ny mandrafitra ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro nojerena dia vinavinaina ijanona ambany amin'ny ankapobeny izay tany Falotoandrivotra izay ny mety eo tamin'ity an'io ty ary raha-piziray fotoana manaraka veloma teo